Tsy voatery mila piasan'ny fahadzeranana intsony fanaovana fanambarana ny etan'ny mpanjifa makany ivelany ao amin'ny positra malagasy amin'izao Ontale General Mpisolo-toerana Androany efa misokatra manerana amin'ny birao positra malagasy manerana ny nosy ny CAD na ny commissionnaire agréant douane sapandraraha fa ny positra miara-miasa amin'ny fahadzeranana ka mpiasan'ny positra ihany no manao ny déclaration douane ny etan'ny mpanjifa. Arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Yves Chanel. Mivoatra manaraka amin'ny fandrosoana amin'ny positra malagasy raha toka teo aloha ny lampiasan'ny fahadzeranana amin'ny fanaovana dédouanement ireo etan'ny mpanjifa lefa nivelany amin'izao efa afaka manatanteraka izany ireo mpiasa amin'ny positra malagasy manerana ny nosy. Momba fandefasana vola ihany koa mampiasa ny teknôlôjia vaovao ny positra malagasy ka tsy miandry fotoana ela intsony fa azo eo ny fandefasana vola amin'ny toerana mifanalavitra. Misy ny mandat télégraphique taloha izao isika mandeha fa mandat EMV na i mandat vaovao ny fiantsonay azy no ny anarana nomena azy ary any mampiasa teknôlôjia ny internet izy io eo zany dia azo ny mpanjifa ny vola raha vao avy mandefa ny mpandefa vola. Ary na birao positra rehetrarehetra zany amin'izao fa tsy hoe izay misy douane ihany dia afaka anaovana dépôt na fandraisana ny entana avy any ivelany dia izay ny tombotsoa ho an'ny mpanjifa ihany no anaovantsika an'izay. Misy ihany koa fampindramam-bola eo anivon'ny positra malagasy amin'ny alalan'ny poste finance amin'izao ao amin'ny birao positra no ahitana izany. Ny fanevany raisina ao amin'ity taona ity dia 500 taona ny mahasoany tamin'ny fifandraisana sy ny fampandrosoana ny olombelona maneran'izao tontolo izao. Mino somanantena fa tsy ambakan'izany ny positra malagasy. Ary mirary aho fa izana ny asa masina manoratra ny tantara ny masontsika hatramin'izay ny fampidraisana ny samby olombelona sy ny sehatra samihafa. Sananamarika ny andro maneran-tany ho an'ny positra isika eto Madagasikara androany nahitana hetsika avokoa na ny teto andrenivohitra na tany amin'ny faritra notolorana fankasitrahana ihany koa androany ireo atleta namiratra tamin'ny AZF.